Miarabana rehetra mpanaraka tsy tapaka ny radio televisionna ACFF ny amin'ity androany ity indray ao anatin'ny fandaharana step by step indray isika ny amin'ity anio ity manomboka androany moa dia miditra ao anatin'ny fanaovana ny examen izy enina mianadazy finalista ao anatin'ity step by step saison 1 ity dia hoarahantsika indray ny makasikasika izay zany hoe androany zany no manomboka ny examen tsy raha ihandro akory ny examen ataon'izy ireo amin'ity fa soatozinareo hoe androany ihany koa ny valiny fa mbola tsy androany ny valiny fa mbola vao miditra ao anatin'ny examen izy ireo ary mbola misy andro maromaro hanatanterahana an'izay examen izay andeha arahantsika ny fandaharana step by step ety amin'ny supremacie imperfect. Za misahatra fampirataon'ny supremacie imperfect dia izany mandray anao androany bosaka. Ao anatin'ny fandaharana step by step indray tsika ny amin'ity androany ity dia manasantsika rehetra ny tokantrano any anaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana step by step eto amin'ny radio televisionna ACFF. Ny fandaharana step by step moa dia tsy vao androany izy ity nanomboka ho anareo izay androany zay vao mijery na zay vao mihaino amin'ny alalan'ny radio televisionna ACFF fa efa nisy volana teo eo zay ny nandehanan'ity fandaharana step by step ity. Ny step by step dia kilalao karakarain'ny supremacie imperfect miaraka amin'ny radio televisionna ACFF. Natao moa ity lalao step by step ity ny antony dia ho fanomezan'asa ireo tsy manan'asa eto Madagasikara izany. Anisan'ny fanasoavana izay ataon'ny supremacie imperfect ny malagasy mpiray tanindrazana aminy ny famokarana an'ity fandaharana step by step ity. Marihana moa fa ho an'ireo izay tsy manan'asa no nandray anjara tao anatin'izao kilalao izao ary ny kilalao dia tsy hoe kilalao dia milalao fotsiny fa resaka asa ny faninanana zany hoe formation maimaim-poana izay nomeny ny supremacie imperfect an'izy ireo ity resaka fanaovana asa fanaovana taovolo ity dia anjaran'izy ireo izay mpandray anjara no mifaninana izay ho tafiakatra ahazo ny amboara zany ao anatin'izay kilalao izay. Marihana fa ny kopy azon'ireto mpilalao atao anatin'ny step by step ireto dia asa zany hoe voaray miasa rehetrany izy ato amin'ny supremacie imperfect raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny telo voalohany amin'ity kilalao izay atao ity. 420 mianadahy ireo mpifaninana tamin'ny voananomboka satria izy ireo no lany tao anatin'ny tirage izay natao teto amin'ny radio televisionna ACFF ary efa nandeha ny fifanitsanana efa nisy ny examen maro izay nandalovan'izy ireo dia enina sisa no tavela ao anatin'ity fifaninanana ity. Izy enina ireo zany ireo no atao hoe finalista izay iady ny telo voalohany ka ahazo ny asa ato amin'ny supremacie imperfect araka ny fanambara tamintsika tany atokantrano tany. Amin'izao fotoana izao kosa dia hiatrika ny examen famaranana zany izy enina mianadahy ireo satria izy ireo no ifanitsana ao anatin'ity step by step ity ho hita eo zany izay tena hoe iza no nanaraka tsara ny fampianarana nomeny ny supremacie imperfect iza no mafeny ny fepetra ka ahazo an'izay fandresena izay afaka hiasa ato amin'ny supremacie imperfect. Tsy hoela dia hoarahanao eto amin'ny radio televisionna ACFF ny valiny lalao step by step saison 1 satria manomboka tamin'ity androany ity dia efa niditra tao anatin'ny examen ireto finalista eto amin'ny supremacie imperfect ireto. Izy enina mianadahy ireo zany no miady ny telo voalohany amin'ity fifaninanana ity ary ao aorian'ny examen izay ataon'izy ireo dia ho fantatra ny valiny lalao ary ao aorian'ny valiny lalao
dia tsy misy itsony ny step by step saison 1 fa mikatona hatreo indray ny makasika an'iny step by step saison 1 iny. Ka ho anao any tokantrano any aza mafoina masaraka ny radio télévision na CFF fa efa ao anatin'ny fanaovana ny examen zao ireto mpianatra ireto so de taratara any ianao de tsy mahita ny valiny lalao indray fa mbola ao anatin'ny examen no zany zareo manomboka androany, zany hoe tsy androany ihany ny examen ataon'izy ireo akory fa ao anatin'ny andro maromaro de miatrika examen ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecta ireto. Famaranana mantsy izy ty tsy mitovy amin'ny teo aloha zany izay examen izay natao izay fa mafimafy kokoa ny examen izay ataony amin'ity dingana famaranana ity satria izy enina mianadahy ireo dia efa saminy efa manana ny traikefa ary efa nafeno tsara ny formation sy ny fampianarana nomeny ny mpampianatra teto amin'ny suprématie imperfecta dia anjaran'izy ireo amin'izay miady mafy tsy aty amin'ny examen ihany fa ny teo aloha ihany koa dia no tsaraina daholo ary miconte daholo ny noty fa eto amin'ity examen ity moa zany eto dia tena jerevana akaiky mihitsy ny zavatra rehetrarehetra izay ataon'izy ireo ety amin'ny suprématie imperfecte. Efa ho vita zany ny amin'ity step by step saison 1 ity amin'ny resaka fanaovam-bolo ho an'izay mankafy ny resaka volo zany fikarakarana volo moa zany no tiako tenenina dia efa falifaly indray ireo mankafy an'izany hoe resaka onglerie sy maquillage zany satria resaka fikarakarana hoho indray zany no step by step saison 2 izay ho avy tsy ho ela zany satria efa mamaraparana an'ity saison 1 ity ny ety amin'ny suprématie imperfecta dia efa etaniny anareo any tokantrano any ho anareo izay tian'izay resaka asa fanaovana hoha sy fanaovana tarehy izay satria maquillage ho anareo vehivavy na lehilahy mankafy ary tena tian'le asa nefa koa ao anatin'le hoe tsy manana asa dia ianareo no afaka mandray anjara ao anatin'izay saison 2 amin'ity step by step ity izay. Ety amin'ny suprématie imperfecta ihany no anaovana izay formation izay fa tsy ho any amin'ny toerana hafa akory fa ny mpampianatra atao amin'ny suprématie imperfecta ihany no mampianatra mahakasika an'izay onglerie sy maquillage izay indray ny fifaninanana manaraka rehefa tapitra ity saison 1 ity vita zany ny examen dia hita ny valiny izy amin'izy enina mianadahy ireo no tena lasa ao anatin'le hoe maty ihany ka nafeno tanteraka amin'ny fepetra tamin'ny fampianarana nomeny suprématie imperfecta. Rehefa tonga zany ny valin'ny examen dia fantatsika eo hoe iza le telo voalohany amin'izy ireo zany dia arahantsika aloha ny tohan'ny asa izay ataony ireto finalista ireto satria ny mpampianatra ihany koa dia mijery any tokantrano any ny jury dia mijery ary mameno noty amin'ny mety sy ny tsy mety amin'ny zavatra izay ataony zareo ary amin'izay zavatra tsara azahoany noty betsaka na amin'izay zavatra tsy mety ampiena ny notiny dia jerevana daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'ity fifaninanana izay ataon'izy enina mianadahy ity. Samy manana ny traikefa ananany tokoa mantsy ireto mpianatra ireto amin'izao fotoana izao zany hoe ny fianarana nomena dia mitovy ary ny fampianarana tena feno dia feno ary mitovy daholo ny fampianarana nomeny mpampianatra fa misy amin'izy ireo zany hoe havanana be mihitsy amin'ny fanaovana ny kopy ohatra dia misy kosa tena kinga dia kinga ary havanana amin'ny fanaovana ny technique de brochine na ny fer misy indray tena mahay be any amin'ny resaka fanaovana ny lissage kinga be izy amin'izay zavatra izay fa ny rehetrarehetra koa dia hainy fa misy zany tena hoe ato izy tena kinga kokoa dia eo mihitsy ny ahitantsika hoe izy amin'izy ireo zany ilay tena afeno an'le rehetrarehetra zany hoe ny zavatra rehetra dia manavanana azy daholo tena hainy daholo ary voafehany tsara daholo tsy misy mipika amin'izay nampianarina teto amin'ny suprématie imperfecta ary tsy mamorona zavatra hafa atao ao anatin'ny fanaovana ny examen na ny pratika izay ataony isan'andro isan'andro dia ho hitantsika izay any anatin'ny valin'ny examen zany no ahitantsika an'izay dia eto amin'ny plateau ny radio télévision na CFF foana moa no andrenesanao an'izay valiny izay fa tandremo so misy fotoana ianao tsy mijery an'ilay fandarana step by step dia tsy araka anao ntsony hoe efa mivaly ve le izy dia eo ianao miandry hoe aiza ilay valin'le examen nefa izy efa lasa
ny olona efa miditra ty amin'ny step by step saison 2 indray dia taraiky ianao noho izany dia ambeny foana ny radio télévision na CFF fa eto ihany no mampafantatra anao an'izay resaka valy ny examen ataon'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect. Dia ao anatin'ny fanaovana ny asa tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao tazantsika i Rosy efa ao anatin'ny fanaovana kopy i Jessica koa ery alavitra ery dia efa manao an'izay fanaovana ny kopy izay. Izy ity moa fifaninanana dia amin'ny mafifananana sady mandeha ny vitesy mandeha ihany koa ny qualité ny zavatra vita tsara no ilaina fa tsy zavatra vita kitoto zany satria ny suprématie and perfect dia tsy nampianatra zavatra ratsy an'ireto mpianatra ireto amin'izay hoe professionnel izay. Noroko zao hitantsika zao ao anatin'ny fanaovana kopy ihany koa izy eto moa zany dia anjaran'ny mpampianatra sy ny jury no mijery ary mitsara ny fomba fiasan'izy ireo fa ny anjaran'izy ireo dia ny manatanteraka ny asany hatramin'ny farany manao izay amoahana ny voron'ny olona anankiray araka ny filana takiny ny mpampianatra izay manome ny examen zany ataonao ohatran'izao i voron'olona io dia izay ihany koa no anatanterahany azy arakaraka ny sujet izay omena zany no ampiarana an'izay asa izay. Dia isika moa efa le tsy mahandro foana hoe oviana mivaly ny examen aza maika aloha tsika fa aleo zareo aloha hiasa tsara anao ny examen satria mbola vao nanomboka androany ty examen ty ka ny examen izay ataony tsy anankiray fa maromaro ny sujet atao anatin'izay dia mila manam-paharetana kely fotsiny tsika ao atokantrano efa hitantsika sandratra kandia samy hitantsika efa amperinasa daholo ny rehetrarehetra manao an'izay fanatanterahana ny fanadinana izay. Samy mifantoka dia samy mifantoka amin'ny asany tsirairay avy satria izy ity tsy verina intsony mbola hiverina anao examen indray no hoe diso kely tamin'iny fa aleo mba averina ny anany examen ary ny volon'ny olona ihany koa tsy ho afaka ho averina rehefa tapaka hoe tohizana indray. Noho izany dia mila arahana tsara ny fampianarana izay omeny ny mpampianatra eto amin'ny suprématie and perfect amin'ny fanatanterahana an'izao asana coiffeur izay nampianarina izao zany. Raha hitantsika amin'izao dia mifantoka tanteraka ao anatin'ny asa ireto finalista ireto mangingina ny ato amin'ny salle de formation tamin'ity androany ity samy tsy miteny firy daholo ny ampifaninana rehetra fa dia ao anatin'ny fanatanterahana ny asa nanomboka hatrany amin'ny fanaovana ny kopy zany ka hatraty amin'ny fanaovana ny fer zany dia mbola ao anatin'ny fahanginana tanteraka izy ireo zany hoe misy ihany mamoaka feo tsy kelikely eny fa tsy tahaka ny mahazatra hatramin'izay fa tena hoe mangina dia mangina satria miezaka angamba izy ireo mamoaka n'ilay koafazan'ilay olona dia mangina sady mieritreritra hoe examen izy ity ahoana ny andreseko amin'ny adversairako amin'ity examen izay ataoko ity dia tsy aloha izay eritreretin'ny zareo fa dia tazantsika amin'izao fa dia tena mangina dia mangina mihitsy izy enina mianadahy ireto tamin'ity androany ity. Tena anisan'ny hoe manana traikefa betsaka indrindra tao anatin'ity formation izay nomena teto amin'ny suprématie and perfect ity ireto finalista ireto zany hoe izy enina mianadahy zany satria nanomboka izy niditra teto amin'ny suprématie and perfect dia efa nandray cliente izy zany hoe roa andro tao aorianany natongavany teto amin'ny suprématie and perfect dia olona nandray olona roa izy zany raisitsika amin'izay zany farafakely dia raha olona roa isan'andro no raisy ny mpianatra anankiray ho karakaraina volo dia tao anatin'izay iray volana zany tao anatin'ny iray volana zafady dia efa nisy olona 90 zany hoe karazana volo 90 zany no efa nandalo teo ambany mason'ny mpianatra anankiray tao anatin'ny iray volana. Mahita karazana volo be dia be zany hoe raha hijeriny tipan'io volo izy dia efa nafantatra hoe tipafiry sy tipafiry ny volon'ity olona ity ary raha ohatra ka mitaditra kefa ao anatin'ny fanaovana ny technique de brushing izy dia efa hitany tsara mihitsy hoe ohatran'izao ny fomba fanaovana n'ity volo ity rehefa sendra ny tipana volo ohatran'izao zany hoe ny tiako tenenina dia feno dia feno ny expérience izay nomena nreto mpianatra ireto indrindrindrindra
hita fa izy enina mianadahy zay tratra farany ireto zany ao anatin'ny formation satria be dia be mihitsy ny cliente zay efa noraisiny zany. Izay mahatonga ana ny teny nisy fotoana hoe tsy ilaina stage intsony ho an'ireto mpianatra ireto rehefa mivoaka eto amin'ny suprématie and perfecta, zany hoe rehefa hita zany ilay tely voalohany dia tsy stage ataony intsony eto amin'ny suprématie and perfecta fa avy hatrany izy dia mahazo asa, satria tena feno tanteraka ny traikefa ny fampianarana efa azony, ny traikefa efa azony satria tao anatin'ny 2 volana latsaka zany zay efa mananika ny firy zany ny karazana volo nandalo teo amin'izy ireo. Ao anatin'ny amperinasa tanteraka ihany koa ny jury amin'izao fotoana izao manara-maso ary mijery akaiky ny mpianatra mandray antsoratra ny note omena azy ireo ny kritika rehetrarehetra zay hoentina any amin'ny fitsarana ny valin'ny examen zany, dia anisany manao ny asany ihany koa i monsieur Pascal zay tazantsika ao anatin'ny sary amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny famaraparanana ny asa moa zany izy ireo amin'izao fotoana izao araka ny nambarako teo dia hoe tsy anankiray ny zavatra ho tsaraina ao anatin'ny examen fa maro ary betsaka ny zavatra atao satria maro ihany koa nefa ny anaran'izy ireo. Tahaka antsika ihany izy hoe manao examen dia hoe malagasy zay amin'ny 10 ka hatramin'ny 1.20 ora, dia avy eo zay manao histogeo ohatra, dia mihoatra lavitra no manalabaka ihany koa no manao an'ny examen amin'ity resaka asana coiffeur ity, any resaka fanoratana soratra ny atao any amin'ny enseignement général sy ny maro samihafa. Fa ny antsika kosa eto dia sady misy examen an-tsoratra no misy pratique no misy oral, ahitana mihitsy hoe tena matianina ve ilay mpianatra nanao formation teto amin'ny suprématie and perfecta sa manahoana tokoa no mahakasika an'izay. Dia hiatrika ny asany faharoa indray izy ireo rehefa avy eo satria mbola misy ny toyan'ny examen izay ataony amin'ity androany ity fa tsy hoe anankiray ihany dia vita, ary na mety hoe mitovitovy aza ny sary hitanareo ny tokantrano samy mitazanareo manasa loha, hitanareo manao brochine manao fer, hitanareo mandray olona, dia tsy izay akory tsy hoe mitovy akory ilay zavatra atao fa misy zavatra maro jerevana ao anatin'io examen izay atao io fa tsy zavatra ray no tazanina so jeren'ny jury ao anatin'izay zany. Dia sao dia gagantsika hoe tsy efa ohatrin'io ihany ve ilay natao teo fa maro ny zavatra ny anarana, maro ihany koa ny zavatra jerevana ao anatin'ny fanaovana an'ity examen ataon'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ity. Fa ho anao any tokantrano any aza mafoina masaraka ny radio télévision na SFF fa ara ohatra amin'ny farany ny fandaharana rehetra mandeha eto. Dia ho hitantsika eo rehefa avy eo ny résultat ny volo zany hoe ny asa nataon'izy enina mianadahy, ho hitantsika eo zany zay rehefa avy eo. Fa ny jury koa mantsy dia mijery mihitsy hoe mifanaraka tsara amin'ny zavatra nolazaina ve ny zavatra ataony izy enina mianadahy. Irosy dia hitantsika fa zatra mitazona an'ity pince crabe ity amin'ny vava zay tsy fampianarana nomeny suprématie and perfecta kosa zao fa izy no mamorona zavatra ataony amin'ny fitazomana ny pince crabe iny eo amin'ny vavany. So dia gagantsika hoe ohatran'izao kosa ve ny anaovana an'ireny pince ireny fa tsy ohatran'izay.
fanampiananao anao volo za no Sandra préfère amin'ny suprématie perfect dia mandroso bonjour inona ny azoko anampiananao anao volo tonga soa ato amin'ny suprématie perfect dia zatra sika dia zany coiffeur mandray anao afaka manaraka anazy dia rehefa vita ny asa voalohany izay natao dia miditra amin'ny manaraka indray ho an'izay efa navita ny dingana voalohany zany no miditra ao anatin'ny dingana faharoa fa tsy hoe tsy maintsy tonga dia hiaraka foana izy rehetrarehetra ao anatin'ny fanatanterahana an'izao asa izao. Ny zavatra jerevana dia ny zavatra rehetra nampianary ny suprématie perfect mila feno ny fepetra rehetra izay nitakina sy nampianarina an'izy ireo tsirairay avy, tsy misy ny angarana izy ireo ka hoe ny sasany nahay isbika fa ny sasany tsy mahay isbika fa fatambary fotsiny ny ainy fa afo izay teny izay hoe izay tsy mahay isbika mahay fatambary fa tamin'ity fianarana ity kosa dia saminy mahay isbika sady mahay fatambary daholo ho izy finalista ireo zany satria feno dia feno ny formation izay nomena azy. Ho an'izy ireo moa dia tsy hoe mifidifidy olona ho raisina na ho karakaraina fa arakaraka izay cliente tonga eo aminy eo sy homena azy dia tokony ho voafehany daholo zany ny fikarakarana an'izay satria ny fampianarana nomena dia tsy hoe volo lava ihany no nampianarina azy ireo ho ianarana dia hoe izay ihany ny ainy na hoe volo tsotra ihany na hoe volo somary crépus tsy izay fa ny volo rehetra ny qualité ny tipana volo rehetra izay misy eto ambonin'ny tany dia nampianarina azy ireo daholo ny fomba fikarakarana an'izay araka ny traikefa sy ny fahaizana ananany suprématie perfect dia nozaraina sy nomena nyreto mpianatra ireto avokoa. Ary ho an'izy enina mianadahy izay tratra farany aty amin'ny dingana famaranana dia tena nahazo tombony be dia be mihitsy satria efa tena lasa lavitra be tena marina zany dia hoe efa nanapitra ny zavatra rehetra atao ao anatin'ny asana coiffeur izy ireo, zany hoe efa noratovany teto amin'ny suprématie perfect avokoa ny fahaizana sy ny fahalalana mombamomba izay fikarakarana ny volo izay. Ka tsy tokony ho hita mihitsy zany ary tsy tokony ho tazana eny amin'ireto mpianatra ireto raha ohatra ka mahita volon'olona izy ohatra hoe lava be ilay volo dia tsy tokony hiteny amin'ny endriny zany le hoe toa lava be zany volo zany fa matetika mantsy ny eny amin'ny endrika dia ahitana ny fihetsika ihany koa hoe kivy be mahita an'ilay volo lava na hoe somary hafahafa be mahita an'ilay volo crépus fa tsy manao an'izany ny mpianatra eto amin'ny suprématie perfect satria feno ny traikefa nomena efa nizarana ny fahaizana sy ny teknika rehetra dia tsy misy atahorana amin'ny fikarakarana ny volon'olona anankiray na manahoana io volo io na manahoana io volo io dia ananany mpianatra eto amin'ny suprématie perfect ny traikefa rehetra tokony ho ataony amin'ny fikarakarana izay volo izay na amin'ny endrika manahoana izany volo zany na amin'ny endrika manahoana izany volo zany na ataoko antsika hoe misy volo tapatapaka be aza tonga eo dia tsy tokony hitemy mihitsy ny coiffeur hoe tsy vita eto amin'ny suprématie perfect io na tsy vita n'ilay mpianatra le izy fa izy efa nianatra dia amin'ny mianatra anazy dia hainy foana ny manatanteraka an'izay hoe ahoana ny anaovana an'ity volo anankiray ity. Efa manakaiky dia manakaiky indray ny fitaintainantsika ny tokantrano any eo amin'ny fiandrasana ny valin'ny examen izay ataonyreto mpianatra eto amin'ny suprématie perfect ireto. Ity valin'ny examen izay ho avy ity tsy hoe fifanitsanana ka hoe iza no tafiakatra sody nareo mbola variana hoe iandreny hoe iza indray ny tafiakatra fa efa tsy resaka tafiakatra sy tafidina intsony izy ity fa hoe iza no telo voalohany ilay ho voaray asa ato amin'ny suprématie perfect. Matetika mantsika ny atokantrano any dia manana ny olona izay eritreretintsika sy ho alaina ao anatin'ity fananana step by step ity dia miandro hoe satria ohatra hoe nenao zao ilarisany ho alainao ao anatin'ilay fifaninanana satria nahita ny asan'ny larisa ianao hoe tsara be ny nanaovany an'ilay volo anankiray ndray andro iny na ho tamin'ny malo ohatra
dia makafy be any Larissa zany ianao dia manohana ny Larissa hatramin'ny farany ianao tahaka ny hoe manohana Barea hatramin'ny farany mihitsy hoe firy ny baolina dia Barea hatramin'ny farany na dia efa 2 minitra tsiravana aza dia na ninona zavatra misy eo teny na Barea foana na mandresy na resy zany fa eto kosa dia ohatra hoe rosiny ianao ny alainao dia rosy hatramin'ny farany koa ny alainao dia midobodoboka be ny fonao ao atokantrano raha vao mbola tsy voatonona ny rosy na hoe mbola tsy voatonona i Larissa na tsy voatonona le olona alainao satria misy enina izy ireo i Candy i Sandratra i Rosy i Jessica Larissa ireo ny mpifaninana ary Noro dia samy manana ny alainy ny tsirairay zany le miandry an'le valy le examen mihitsy loatra le farany teo iny zao rehefa sokafana le valopy dia misy taratasy dia miteny le mpifanina hoe fotsifotsy sady midobodoboka amin'ny fony menamena maitsomaitso dia maitsomaitso ihany dia maitsomaitso ihany dia mivadika menamena dia maitsomaitso indray dia fotsifotsy mivadika menamena toa dia kivy mipilalao hoe carte rouge izy nandeha nody avy hatrany tsy tafiakatra tao anatin'ny fifaninanana final teto amin'ny step by step dia malahelo le fo kely hoe tsy tafiakatra le nalaiko dia maka hafa indray ianao rehefa tsy tafiakatra iny dia mitady hafa indray ao anatin'le finalista izy amin'ireo ara no alaintsika ny atokantrano any dia samy makafy ny fandaharana step by step fa izay no ela dia hojerevantsika nay ny résultat ny asa tamin'ity androany ity fa mbola tsy androany le valin'ny examen dia mbola tsy rapitso sodinareo miandry be hoe valy androany izy tsy niteny an'izay za fa mbola ao anatin'ny examen izy ireo amin'izao fotoana izao.
zay makasika niny step by step iny tamin'ity anio ity dia hoarantsika nay nitoyany ho amin'ny rapitso manao olanay fitoizan'izay step by step saison izay zay examen zay ataon'izy enina mianada dia mametraka veloma mandram-peona ho aminareo any atokantrano ny tenako dia ho amin'ny manaraka indray veloma